raikitra ny barazy madinidinika androany tetsy tamin'ny mena sy beoririka rava ny mpitandro filaminana izany. Teratany Sinoa fitolahy no voatazona atao fanadihadiana etsy amin'ny brigady ny zandariny mairie n'Ambohibao Antehiroka Omaly vokatry ny tsy fanaran-dalàna ireto teratany vahiny ireto izay mpanokatra kiraro Scooby-Doo. Eto Andrenivohitra mitoetra ny fanaovana ramblayage antsokotsoko misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainam-ponina sy ny fambolena izany vokatry ny rano miakatra sarotra ho an'ny komina tompon'andraikitra ny manao fanaramaso ireo tsy manara-dalàna. Azo farany fanatanjahantena hiatrika ny fifananana afrikana ny ekipa Knaps Sport Itasy izay nandrombaka ny amboaran'ny Ligue des Champions sy ny Super Coupe tamin'ny taom-pilalaovana 12 sy 20 ny andindiny avy hatrany ato anatin'ny fampalambavao. Manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV sy Cool FM ianao amin'izao ariva izao manasanao mpanajana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fampalalam-baovao ny resaka politika avy hatrany na dia efa nikikika ivoaka ny magro aza ireo mpanara-diny Dr Jean-Louis Robinson androany dia niezaka nandamina ny mpitarika an-tena toerana alohan'ny atongavan'ireo mpitarika aza dia efa nisy ny tarika izay efa tafiditra aty ivelany ivoaka indray. Fanadihadiana makasika izay. Nandamina nisain'ireo mpanaraka azy ny Dr Jean-Louis Robinson androany tetsy amin'ny magro beoririka izay efa nilaza nandritra ny feonany tamin'ny mpanonga izay tomaly ariva fa tsy ala etsy amin'ny tikanja ity ary eo no hanao ny tolona. Na dia izany aza dia nanambara ireo mpitarika fa isy ny fanandrana ny hetsika izay atao matipaika mba tsy hamonoana ny vahoaka mpanaradia. Mampiaraka etsy amin'ny magro ihany koa ny foben'ny KMSB na ny komity miaro ny safidim-bahoaka. Raha ny fanazavana izay noentiny Dr Jean-Louis Robinson trany dia tondra ireo profy rehetra any amin'ny fitsarana iraisam-pirenena izy ireo. Dr Robinson tsy hamon'olona amin'ny antony ary tsy hamon'olona mihitsy izy nitetikaty maromaro izao kortanana mba hivererana amin'ny zavatra tsy fantatra isika eto magro olona mandinika sy olona endry. Ho an'ireo izay nandray fitenenana kosa indray dia samy nanankina ny hetsika atao amin'ny Dr Jean-Louis Robinson avokoa izy ireo. Ny maître Andry Arzafy Manantsoa izay nanambara fa natao tsinotsinona ny lalàna malagasy noho ny anataony CES. Noho izany dia miantso ireo mpombazy izy ireo mba hiaraka entana noho ny tsy fisian'ny tany tandalàna eto Madagasikara. Nanambara ihany koa ny maître Andry fa misy ny paikady ratsy amin'izao fotoana izao izay entina handetehana ny Dr Jean-Louis Robinson. Zavatra mitranga na mifamalika hatramintsika androany. Aleo tsirina ny zavatra mitseo fa izao any naninany amin'ny hotely anankiray manodididina any ambanidia ao dia misy olona amin'izao fotoana zao olona 20 telopolo atao hoe tireur d'élite olona. Mba tsy hanaovanaovantsika fatanitany dokotera efa mitenetsy andeha amin'ny abattoir isika fa misy miketriketrika antsitsika novonono fa ilay kandida lazaina fa mandresy dia ho atao hoe dokotera no mampanao azy. Raha ny hita teny an-toerana dia naneho ny fahavononana hiatrika ny tolona ataon'izy ireo mandritra ny 5 taona manaraka indray ireo tetsy amin'ny magro beoririka. I Dr Jean-Louis Robinson izay nanambara fa isaky ny 2 andro dia goavina ny hetsika atao etsy amin'ny magro. Fa mbola makasika izay vaovao politika izay hatrany andihana tanora niainga tetsy amin'ny kianjan'ny magro beoririka no nanao fanakanandalana manoloana ny kianjan'ny magro androany ariva taoriny ny hetsika fanaon'ny pomban-dravalomanana androany. Fanadihadiana makasika izay arahana mpanao gazety Tovra Kotondravony. Somary difiny ireo hampikatrika magro no efa nanomboka ny siotsioka sy nanainga ireo izay efa ambiny tavela ireo andehanjatovo ireto. Tsy dia nisy nanaraka firy nefa izy ireo ka avy hatrany dia nanakana ny lalana hiazo ny magro raha toa ka avy aty Analakely. Vato marobe izay nalaina tao amin'ny magro ihany miampy fandoroana baoritra anoho ny andohaniny ateny an-toerany. Tonga nefa ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny Emoreg ka nirifatra nandositra ireo andehanjatovo ireo. Reto farany izay nanala ny sakana ka niveriny tamin'ny lohany ny fafamoivoizana.
taorin'izay indray no nametraka sakana akaiky ny sekoly annexe Saint François Xavier ireto andiana tanora ireto saingy tsy naharitra ela izany noho ny hafanganany mpitandro ny filaminana. Anita dia mbola niezaka nanakorotana niakatra teny Antanimena ireto andian-jatovo mpanakorotana ireto saingy noho ny orana dia tsy tazana intsony izy ireo. Fa mbola hijanona amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany isika hatramin'ny omaly taorian'ny fanambarana ofisialy nataon'ny fitsarana manokana amin'sahana ny fifidianana na ny CES izany mifanesi ny fifiarabana ny filoham-pirenena malagasy vaovao. Taorian'ny SADC na tonga taratasy fiarabana ihany koa ny filoham-pirenena frantsay fa mitinana makasika izay. Ho an'ny filoha Namibiana sady lehibe ny vondrona SADC, fandresen'ny firenena malagasy iray manontolo ny fahalaniny Erajaona Rarimampianina. Nanararoatra ihany koa nisaotra ny vahoaka malagasy noho ny fahendrena nasehony, nandritra ny fifidianana sy ny lalana rehetra ny zorana tamin'izany ity filoham-pirenena Namibiana ity, ary nanamafy ny fahavonona ny vondrona arabaritra SADC ifanometanana amin'ny Madagasikara amin'ny fanarenana ny lafiny ara-toekarena. Ny filoha frantsay François Hollande kosa dia nanantena fa hanatsara ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy ny politika hoentiny ity filoham-pirenena malagasy vaovao ity. Amin'ny maha-pikambana ny firenena rotonta ao anatin'ny vondron'ny nosy eo anivon'ny ranomasimbe indianina, nanamafy ihany koa i François Hollande fa vonona ny anamafy ny firahalahin'ny firenena rotonta ampandroso ny faritry ny ranomasimbe indianina ity. Nisongadina tao anatin'ny fanambaran'ny vondrona afrikanina kosa fa iverina indray andray ny toerany eo anivon'ity vondrona ity Madagasikara vantany vao vita ny fifidianana filoham-pirenena iny ao anatin'ny fahalalahana, ny fangaraharana ary manaraka ny lalàna. Manentana ny vondrona iraisam-pirenena ihany koa ny filohan'ny vondrona afrikanina mba hanampy an'i Madagasikara amin'ny fanarenana ny firenena amin'ny lafiny rehetra. Toy izany ihany koa manentana ny rehetra izotra ho amin'ny fampihavanana ny Amerikanina tamin'ny alalan'ny fiarahabana izay nivoaka tamin'ny tranonkalan'ny ambasady Amerikanina teto Madagasikara. Manantena ihany koa ity firenena ity ny ivoaran'i Madagasikara ao anatin'ny fanajana ny zon'olombelona sy ny demokrasia ary ny ady amin'ny kolikoly. Fa vaovao makasika ny toetrandro kosa indray no anoizantsika izao fampalalam-baovao izao. Distrika maro tany amin'ny faritry Boeny, Melaky, Menabe ary Atsimandrefana no niara-pavoazana maro noho ny fandalovan'ny rivodoza Telioui farany teo izay efa nanalavitra ny morontsiraky Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nisy indray nefa ny fiforonana andro ratsy any amin'ny ranomasimbe indianina. Fanadina makasika izay no arahantsika. Manondiany mianatsimo hatrany ilay rivodoza Telioui maraina teo tany amin'ny 500 kilometatra atsimandrefa ny Toliary no nisy ny fondribeny tamin'ny folora izay mitondra tafio-drivotra hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Mihenatra ny arak'izany ny herin'ity rivodoza ity. Mbola mila mitandrina hatrany anefa ireo faritra maro nandalovany. Le orana netiny teo dia tokony mbola apiatra ankehitriny mbola mitandrina sika ka apiatra ny fipetra momba ny filazana ny loko manga zany hatreto. Zany hoe mila loko manga zany midika hoe tokony mbola mitandrina foana aloha fa tsy tokony dia tonga dia ohatra zany hoe ireo olona izay mipetraka tamin'ny faritra iva na manamorona ny renirano dia raha nifindra toerana izy tsy tokony tonga dia mbola hiverina amin'ny toerana fipetrahana zany fa mbola mijanona any aloha satria mbola mety hisy fiakaran-drano ihany zany. Teo amin'izay fandalovan'ny Telioui izay hatrany ireto manaraka ireto no fahavoazana vonjimaika voarainy ny BNGRC. 3 no maty tany amin'ny faritra Melaky distrikany Maintirano, 2 tsy hita popoka nentin'ny rano rendrika atao amin'ny renirano ny Mahajamba, 5 sy 5 no traboana tsy manan-kialofana ankehitriny manerana ireo faritra 4. Trano fianarana 2 kosa no nirodana tany amin'ny komin'ny Soalala sy Andranomavo faritra Boeny, iray difitry ny rano tao Mahajanga voalohany ary paopin-drano 5 no simba. Efa nisy moa ny fanampiana vonjimaika noentin'ny BNGRC tamin'ireo toerana ireo. Akoatra ny Telioui dia efa misy andro ratsy hafa ihany koa arahy ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro akaiky ny fivoarana ankehitriny. Zany ao amin'ny Oseany Indiana kosa amin'izao fotoana izao dia misy andian-drahona matevina izay arahantsika maso arahanay maso amin'iny faritra morontsiraka avaratra Atsinanan'Nosy iny. Izy ity dia mety hanaratsy ny toetrandro eto amin'ny faritra lazaiko teo iny avaratra Atsinanana iny ao anatin'ny 7 ora. Mbola raha maso izy mbola tsy dia fantatra loatra hivadika andro ratsy sa tsy fa mbola manara-maso antsika hatry. Mbola tsy misy vokany amin'ny toetrandro eto Antananarivo kosa nefa ny fisian'ireo andro ratsy ireo. Mbola voninandro fahavaratra hatrany no mitoetra. Trangam-piarahamonina kosa indray teratany Sinoa Fitolahy no voatazona atao fanadihadiana etsy amin'ny brigadin'ny zandary Ambohibao Anteroka Omaly vokatra ny tsy fanarahan-dalàna.
orinasa dimy samihafa ary samy mampiasa malagasy avokoa saingy tsy misy fantatra ny anaran'izy ireo afa-tsy ny orinasa iray ihany dia ny orinasa dinamika Krasoksobito modely amin'izao fotoana izao izay hita iny Beoririka no voakarin'ny ireto orinasa ireto fanadidina makasika izay. Avy aiza ireto kapa Skobito ireto avy any sinina hoe ireo olon-tsotra mividy azy eto. Maro ny tsy mahafantatra fa avy eto Madagasikara ihany eto Antananarivo no anamboarana izany. Antonio orinasa matotoa no manamboatra ny akamaroany izany. Manodidina ny 900 tapitrisa ariary isan'andro nefa ny vidin'ny kapa Skobito tonga eny an-tsena raha eto Beoririka manokana. Tsy mandoa etra no tsy mandoa aba fa miafina ary afenina ny orinasa manamboatra azy ireto. Maro amin'ireo mpivarotra no tsy mahalala fa misy orinasa matotoa na tsy ara-dalàna ny sasany amin'ireo akan'izy ireo ny entana. Vita sinoa da vao Beoririka nalaina fa le be fanamboarana anazy tsy fantatra. Ana sinoa vita Chine ny vato anala mahitsy no zinona mpanamboatra an'ireny. Sinoa ihany manao anazy. Dia toerana anaovana anazy no tsy hitanay fa ao Beoririka izay maka anazy. Fotoana tena mampandeha ny tsena ny Skobito nefa ny vanim-potoana ankehitriny. Mora dia mora sady azo entina amin'ny orana ireto kapa ireto ka hiazakazan'ny mpanjifa indrindra ireo mpambongady any ambanivohitra. Ambohibao, Ivato, Analamahitsy samy ahitana orinasa sinoa avokoa ireo. Fitsirena tampoka nataony inspecteur de travail omaly teny miadaponina Ambohibao tratra ny orinasa matotoa miisa 4 raha kely indrindra. Iray amin'ny orinasa tazana teny toerana ihany no manana taratasy ara-dalàna. Tsy tratra teny toerana nefa ny tompona andraikitra voalohany amin'ny orinasa ireto sinoa mpiara-miasa amin'ny ireto no nentina teny amin'ny zandary. Dia izay no nahatonga anay hoe entina izany reto ampahana sinoa reto aloha atao fanadihadiana. Dia mety hisy toy ihany ty raha ty ary nyfanindrina angamba manaraka tsika mety ara iza ifotony an'le raha dia mba aseho hoe ohatr'izao no tsy fanaran-dalàna ataon'ireo teratany sinoa. Dia eto zany dia mba miantso tompo mandraikitra any amin'ny sehatra hafa amin'ny fampidirana teratany sinoa mampiasa olona eto fa mampalahelo raha nijery ilay zava-misy ao. Dia mba misintona sainy tsirairay zany isaky ny ambaratonga iza daholo ny amin'le mampiditra reto vahiny reto fa efa alohalika ny raha zava-misy ao. Ankoatra ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo orinasa dimy ireo, tsy voahaja ny zonim-piasa malagasy izay manodidina ny 700. Fanararaotana izay no azo ambara amin'ity tranga ity araka ny fanazavana omeny ny tompon'andraikitra. Dia tsisy fanarahan-dalàna ataoko hoe 100%. Ny karaha mampiasa tsy ara-dalàna ny ora iasana araka ny fanadidinana ataonay teo. Dia hoe miditra amin'ny 7 maraina amin'ny raha avy amin'ny 7 alina dia vao misy mandimby amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 7 maraina. Izany hoe miasa 24 heures sur 24 heures ary 7 andro amin'ny 7 andro zany hoe na ny andro alahady ary zany tsy misy ny fialan-tsasatra. Nefa izay zavatra tsy misy mihitsy taratra any amin'ny fiche de paie na karama hoe mahazo majoration le mpiasa amin'ny heure supplémentaire. Izany hoe tatao amin'ny ora ambony ampanga na tatao amin'ny ora iasana alina na tatao amin'le ora iasana alahady. 3 alina ariary, 10 alina ariary, 4 alina ariary karama farany ambony indrindra raisy le mpiasa ao. Zay lavitra dia lavitra indrindra amin'ny fiaran'ny fanjakana. Kaboraraka fanangonan-karena ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna fanitsahana ny lalan'ny asa eto Madagasikara ireo no vesatra ampanganan'ireo sinoa aloha hatreto. Ireo sinoa mpambongady etsy Beoririka no mivarotra ambongady ireo kapa ireo izay mpamatsy ny mpivarotra manodidina n'Analakely, Isotry sy Andravoahangy. Avy eny indray ireo entan'ireo no miparitaka any ambanivohitra any. Fa makasika ny lafiny ekonomika kosa indray ho an'ireo orinasa madinika sy salatsala mifantoka amin'ny fanodinana sy fivarotana ronono tao anatin'ny efa taona zao nisokatra kokoa ny tsena na izany aza mbola ny tsena anatiny hatramin'izao fotoana izao no rakofany. Tombontsoa ho an'ny mpivarotra ny vokatra azo avy amin'ny ronono, vokatra azo avy amin'ny ronono izay nisy fiantraikany tany amin'ny mpiompy ombivavy be ronono ka tsy nisy fampino ny sakafom-bibo ny eto amintsika no mahatonga ny olana. Fanadidina makasika izay. Tsy any ambanivohitra koa isika izao fa eto Ambatomaro, izany hoe ato anatin'ny boriboritany fahadimy eto an-drenivohitra. Tokantrano enina no mivelona amin'ny fivarotana ronono eto Antipolo. Saika mpihavana avokoa izy ireo ary asan'ny fandovany tamin'ny ray aman-dreny tany aloha ny fiompiana omby. Omby tsotra sy omby vavy be ronono no afangaron'ireto mpiompy omby reto. Taorian'ny taona 2024 nisokatra ny tsena ho azy ireo rehefa ny orinasa madinika sy ny salatsala ny sisa no mifaninana fa foana ny ampimamba tamin'ny mivarotra ronono sy ireo vokatra avy aminy. Olana tsy maintsy natrehany kosa sarotra ny mahita sakafom-biby. Ny hena kokoa
fa fiainan'ilay ronono indray zany hitako kokoa satria n'le resaka provente indrindra tena tiako marina hoe misy olona afaka mokatra n'le provente ve tamintsika mahita ny secret Ravalomanana amin'le resaka 111 zany tena hoe famokarana kokoa tamin'io io zany hoe ny ino moa zany tiako lazaina hoe ny fototra iainan'ny piopy dia le resaka fidimila zany a eo resaka famokarana zany a le Ravalomanana hita hoe namokatra kokoa omeko ohatra ray nareo a raha manao poulet de serre nareo a dia hitako koa hoe any amin'ny resaka vitekiny tsara dia resaka ronono nareo na komanatody lava tonga zany dia afaka tiako koa zany samposako amin'io famokarana resaka famokarana zany hoe ronono na atody dia any amin'ity koa tsika mirona kokoa fa resaka fanatavezana moa zany dia any amin'ny aviteka. Mandany 5,000 ariary isaky ny omby isan'andro ity mpiompy ity amin'ny fikarakarana ny sakafony, bozaka sy profonde no afangaro. Ny tsindrona sy ny vaksiny kosa no fandania isaky ny 3 volana ankoatran'ireo. Lasa malaikomana kokoa ny omby raha ohatra hoe tsy araka ny traitement dia izay no nanaovana an'io daty hitanao io. Isaky ny 3 mois zany ny resaka dita na hoe teovenix zany natany matetika dia arakaraka ny fanaraka amin'io. Mamoaka 50 hatramin'ny 80 litatra eo ny ronono amidy isan'andro ary efa manana mpandray ireo vokatra izy ireo. Ireo mpivarotra, mpianatra, mpamboatra yaourt ary olon-tsotra no mandray izany ka ity Antsibolo sy ny manodidina ihany dia efa lany ireo ronono ireo. Tsy maintsy ifandrimbonana ihany koa nefa no izy asan'ny mpianakavy mbola mpianatra nefa tsy maintsy mandray anjara amin'ny fiompiana ity tovolahy ity. Izy aloha mahavelona ihany. Izy aloha ohatran'ny tsy maintsy makavilla zany isan'andro dia izay ohatran'ny hoe manelangelina kely amin'ilay izy. Misy fanampinasa ihany miadadanay zao manao maçon. Ireo mpiompy tany vakinankaratra sy ny manodidina no tena matiantoka tamin'ny tsy nahafahan'ny orinasa lehibe iray niodina intsony hatramin'ny taona 2004. Nidina hatrany amin'ny 400 ariary ny vidin'ny litatra tamin'ny ronono tamin'izany fotoana izany. Niakatra kosa ny fidiram-bolan'ireo orinasa madinika salatsalany fa indrindra ny orinasa mpianakaviana maro dia maro teto an-drenivohitra sy ny manodidina noho ny tsy efisian'ny ampemamba. Izay aloha zany tamin'ny nanao aorita taloha mbola vitsivitsy ny naka satria mbola maty le tiako sy le Ravalomanana daholo zany ny aorita dia amin'izao hoe tena amin'ny ankapobeny zany mandeha ny aorita zao ny aorita maison. Mampiditra manodidina ny 5,1 ariary isan'andro isaky ny omby iray ity mpiompy ity na amin'ny fivarotana ronono na amin'ny fanamboarana sy fivarotana yaourt. Sehatra mbola malalaka araka izany ny ronono. Raha ny antontanisa mbola kely dia kely raha mitaha amin'ny firenena hafa ny fisotroan'ny malagasy ronono. Misotro ronono 100 tapitrisa litatra ny malagasy isan-taona, izany hoe 5 litatra isaky ny mponina raha toa ka 520 litatra isaky ny mponina izany atsy Afrika ary 520 litatra isaky ny mponina atsy la Frantsa. Eo amin'ny lafiny fandriampahalemana kosa indray nitondra fanazavana mahakasika ny fifandonana nisy teo amin'ny mpianatry ny Université tany Mahajanga sy ny mpitandro ny filaminana any an-toerana ny commandant gendarmerie pirenena ny Jenerary Ravalomanana Richard. Fanampanazavana mahakasika izay. Tany Mahajanga mety amin'ny tany Mahajanga misy nety koa taratasy nentina aminareo fa diso daholo reny lazain'ny olona teny Akatso reny. Resiko ohatra aminareo fotsiny hoe ny levée na franchise universitaire efa tamin'ny 23 octobre 2013 ny levée franchise universitaire. Zandary mpitandro filaminana 5 fasa manifestant marobe 170 zany miteo. Ary tenareo équilibre de force ny olona miteny andreny tsy dia matakajavatra. Ry ny équilibre de force tenenina zany tsy resaka basy sy torabato fa na isan'ny olona 5 mihoatra amin'ny aria tsy mitovy zany. Ka izy zany le olona zany efa hitanareo ngerenge zavatra efa mivéhiculeny reny. Zay le teneniko anareo foana rehefa manao zavatra zany mba miezaka mba manao analyse de situation ohatranay. Fa mbola hijanona eo amin'izay tontolon'ny tsy fandriampahalemana izay ihany isika. Nitranganana asandalo tany amin'ny fokontany Lalamalaza, distrikany Ambohimasoa ny aliny 12 janoary lasa teo. Efa mandeha ny fanadihana ataon'ny mpitandron'ny filaminana taorian'ny fifanenjehana. Fanampazavana momba izay resaka izay no arahintsika izao. Omby 10 no lasan'ireo dalo tamin'izany. Rehefa nandeha ny fanairana
tiany zandary avy amin'ny poste fixe ny commune rurale Kalalao miaraka amin'ny fokon'olona no nanao ny fanarahandi ka ny 13 janoary 2024 no tratra tao an-tanety Anjanany commune rurale Befela Befeta ireo dahalo zay misy apolony miaraka amin'ny fitaovam-piadiana Maherivay ny Mas 36 miaraka amin'ny Basimborona raikitra moa ny fandonana teo ka ny vokany nisy dahalo ray zany lavony balany zandary tratra ihany koa ny basy Maherivay toy ny Mas 36 Basimborona nisy ihany koa basy Vitagasy roa zay azondreo zandary ary ny omby moa zany tafiverina tamin'ny tompony akoatra izay ireo zay nivonoiny dahalo satria nisy eo amin'ny 3 zany no vonoin'ireo dahalo. Trangam-piarahamonina hatrany lehilahy iray no voatifitra ny Jiolaty etsy Analamitsy omaly maraina tokony tamin'ny 7 ora. Bala roa teo amin'ny tarehiny sy teo amin'ny tratrany no nahazo ilay lehilahy. Ireo jiolahy kosa lasa nitsoaka niaraka tamin'ny motoscooter rehefa azo ny vola teny aminy. Raha ny loharanom-bavao azy moa avy naka ny vola tao amin'ny tiavo ity lehilahy ity no izao notafian'ireo jiolahy izao manambara ny zava-nisy ireo nanatra maso teny an-toerana. Zava-tsy anseho teo zany naka vola tao amin'ny tiva dia rangahy anankiray iny dia mivoaka avany izy dia efa nisy ny azy teo dia nitifiriny le bantelo mitsamony le natao atsay azy zay natao atsay azy zay basy ny mandeha hoe natao atsay. Ohatra ny efa nyremarika misy naremarika mihitsy zany ohatra ny efa koa mihitsy dia teo tao amin'ny arreteto moa zany le rangahy nijanona dia niritany ralahy zany le vola dia tsy momeny le rangahy dia izay no nahatonga ny ralahy le nitifitra dia le raika alanaka an'le vola zany le nitifitra natsipony ralahy le vola dia le nitaingina an'le scooter ny naka mitondra an'le vola efa tery aloha tery ralahy vao nanenjika le nitondra basy lasa nirivotra daholo izy tena scooter kely zay mety mbola mialaina kely izy voatifitra teo dia voatifitra eto amin'ny fony eto zay dia nentina any amin'ny mahao izy ao amin'ny hôpitaly ny Tsavoly. Raha ny fantatra moa makasika izay tranga izay tsy nijanonela tao amin'ny hôpitaly Analamitsy ilay lehilahy voatifitra fa nentina teny amin'ny hôpitaly HIR ka tsy tanatsony anefa ny ainy. Lafo mavao fanatanjahantena kosa indray makasika ny Knapsa Sport nanao podro ny ekipan'ny Knapsa Sport itasy tamin'ny taom-pilalaovana 2012 sy 2015 dia namboaran'ny Ligue des Champions ny Super Coupe. Avy any itasy no misy ny Knapsa Sport ka natolotra ireo mpilalao ny lehibe ny faritra itasy ireo amboara roa ireo avy nangataka ny tsodrano tamin'ireo ray aman-dreny ity club ity izay hiatrika ny fifaninanana afrikana. Fanadidina makasika izay iarahana amin'ny mpanao gazety Marjaona. Afaliana tanteraka ny an'ny vahoaka ny faritra itasy tamin'ny nandraisana ireo amboara roa natolotry ny Knapsa Sport na dia teo aza ny orankija tany an-toerana natomboka tamin'ny filarambe ny ainga teo ambohy mitarona 3 kilometatra mialan'ny Miarinarivo ny fotoana izay notarian'ny tale jeneraly ny Knapsa sy ireo manam-pahefana isatsokajiny ary indrindra ny mpilalao ny Knapsa Sport sy ny club de supporteurs koa satria avy any amin'ny ligue ny tasy ny Knapsa Sport football natolotry ny Knapsa tamin'ny alalan'ny nono kapteny sy dokter Ratovo filohan'ny Knapsa Sport ho an'ny faritra itasy ireo amboara roa lehibe azony tamin'ny taom-pilalaovana 2012 dia ny amboarany Ligue des Champions sy ny Super Coupe. Tompon-daka ny Madagasikara ny Knapsa Sport ary ny bata ihany koa ny amboarany Super Coupe. Ny Knapsa Sport izay avy eto amin'ny Ligue ny tasy no matanjaka indrindra amin'ny baolina kitra eto Madagasikara. Nandray izany ny lehibe ny faritra itasy ary nitsodrano ny ekipan'ny Knapsa Sport mba hitondra fandresena amin'ny faninanana afrikana ihany koa. Ko izao tsodrano avy aminay ahery anady re ianareo ka andresy ho tsara mandroso re ianareo ary ho tsara miverina ihany koa. Nambaran'ny filohan'ny ligue nitasy sady be ny tanàna Miarinarivo fa isy ny fanofanana ireo seksiona misy safito ato anatin'ny ligue nitasy amin'ny volana febroary ho avy izao. Isy ihany koa ny fanofanana ireo mpitsara baolina kitra amperinasa ary anomboka amin'ny volana maritra dia atao
any Miarinarivo ny fanana isaky ny section tsinjaraina ato anatin'ny ligue ny tasy ihany koa ilay vola mitentina folo tapitrisa ariary avy amin'ny fédération malagasy ny football tamin'ny taona 2024 tamin'ny androbahan'ny ligue ny tasy ny fanana régionaly samy mahazo ray tapitrisa ariary ny section rehetra ao anatin'ny faritry tasy ao ka ny telo tapitrisa ariary ambony dia natokana ho fampandrosoana ny ligue ny tasy manokana. Mbola hijanona eo amin'izay tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany isika saingy vaovao mampalahelo nametraka ny tsara indrindra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy teto Madagasikara Razafy Tsifera Eric teo amin'ny fanamorinana amin'ny hazakazaka fiarakodia. Betsaka ny anaram-boninahitra azony ary ny tena nampiavaka azy dia ny fifehezany amin'ny antsipriany ny famorina fiarakodia iraisam-pirenena na ny FIA ny vatany no lasa fa ny zava-bitany no mitoetra hatrany. Fanadina makasika izay. Razafy Tsifera Eric izay teo amin'ny fahasivy taonany. Teo amin'ny fanamorina fiarakodia matianina teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny teto Madagasikara ihany koa. Iza moa Razafy Tsifera Eric. Ny afatako ny Eric Razafy Tsifera za dans le monde du sport auto depuis 96. Tamin'izay izy dia efa fantako hatramin'izao izy zany no afatako anazy hatramin'izy lasy io président nay foana izy zany depuis 10 ans. Ary izy nanampy anay tanora amin'ny amélioration ny conduite, ny voiture, izy zany conseiller be taminay. Oui, à part le président, ny club plus tena andresiko ohatrany hoe dadako fahampolo mihitsy. Ny afatra hoe par rapport ny sport auto dia hoe asadina Eric satria nanao évolution be izy tao amin'ny sportsika. Mbola manana fijery mahitsy be zay fa ampiasaka fanaovana zavatra rehetrarehetra na hoe karakara na hoe mpanamora. Niavaka teo amin'ity tontolo ny fanamorina fiarakodia iraisam-pirenena sy ny teto Madagasikara Razafy Tsifera Eric ary teo anivony ny fitantanana ihany koa raha ny fanazavany Razakabona Rado. Tena ahatsiarovana azy dia ny fafehezan'ny règlement momba ny sport auto. Na io teo amin'ny resaka règlement teto Madagasikara na teo amin'ny règlement eraka zao tontolo zao. Eric tao anatin'ny fédération no nanana hevitra ny tsiry hoe andaotsika président no ampiditra Madagasikara anatin'ny championnat d'Afrique. Izy ihany koa no nampiseho zany fa sokatra eo amin'ny Océan Indien ny Madagasikara. Dia izy raha teo amin'ny lafin'ny club indray zany zay amin'ny FMMS dia izy nampiditra ny jumelage nga fiteny zany amin'ny club any La Réunion, club Azabe. Ny fianakaviam-be ny Coltivy FM dia mirary finonona feno ho an'ny fianakaviany Eric Razafy Tsifera manontolo. Anoizatsika ny vaovao voaray eto ampelantananay amin'izao ora izao. Mikaikaiky ireo mponina sy mpitatitra ety amin'ny manodidiny Besarety sy Sorany rehefa fotoanan'ny orana toy izao. Miakatra ny rano ary sahirana ireo mpampiasa lalana rehetra. Miteraka fitohanana lavareny izany ety amin'ny manodidina. Manampitrotraka ihany koa ny fahasimban'ny lalana sy ireo lavadavaka marobe. Tsy vitan'izany fa sahirana ihany koa ireo olona mipetraka sy miasa amin'ny sisiny tony lalana itony, indrindra rehefa hariva ny andro fanadihadiana. Somary sahirakirana kely zay sa tsy hitanao ihany le rehefa favaratra manko ny azy dia miakatra ny rano. Rehefa party eto Besarety zany. Besarety mahavoiky. Tsy maintsy mba manampinampiny dia tsy maintsy mba manampinampiny olona rehetrarehetra zany zay mba hoe tafepita an'le rano. Tena ity grave be raha vao miakatra ny rano dia manala pataloha lava zany dia sorta nanaovana na slip fa io tsy afaka adany ray aorinan'ny rano mavorana io tsy maintsy dibotra be ohatrany io. Le vacation zany kelikely kely dia tsy mazaka an'ity rano le midina ity rano ambony any milatsaka aty daholo ampin'le fotaka ampin'ny baoritra mpivarotra dia tsy mandeha ny dalina dia popino ohatrany io zay vao mandeha.
Anoizatsika izao fampahalalam-baovao izao ary mitohy hatrany ny fanaovana remblayage tsokotsoko indrindra eto andrenivohitra. Amin'izao fotoana izao tazana ihany koa manamorona ny bypass izany remblayage izany. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny mponina sy ny fambolena izany ny vokatry ny rano miakatra. Manome fahasorenana sy mampanano sarotra ny asa fanaraha-maso ataon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune ireo tsy manara-dalàna ireo fanadihana makasika izay iarana amin'ny Gaëtan Andretsilavo. Raha taratasy dia efa rovitra amin'ny vavan'ny mpanao gazety ny tatitra n'ity resaka rambole ity. Marary sofina sa tsy misy tompon'andraikitra intsony ny tanàna Antananarivo nakaiza ny filohan'ny tetezamita izay isan'ny sarotiny mafy tamin'ny fanotofana tany tamin'ny taona 2024. Aiza ny fitondrana fa dia manao izay danin'ny kibony ireo mpanao fanotofana tany amin'ireny faritra iva isan-karazany eto andrenivohitra ireny, izay fantatra fa vahiny ny akamarony. Difitry ny kolikoly ve sa mihinana faraparany ny mpitondra ankehitriny fa dia misoko miadana ireo mpanototra tany. Mampametra-panontaniana ny zava-mitranga. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny mponina sy ny fambolena izany vokatry ny rano miakatra. Na dia izany aza, misy hatrany ireo tsy manara-dalàna ka mahatonga ireo mponina manodidina ho velotaraina. Amin'ny alina izany vao manatitra tany eo e. Fa izy tsy miasa amin'ny etoandro manatitra tany fa amin'ny alina isaky ny amin'ny alina dia toa midondona be le anina tomabily iny dia izay tsy matory amin'ny alina. Ireo mahitanao manototra rehetrarehetra ao zany tsisy manatitra tany amin'ny etoandro reo fa amin'ny alina daholo reo manao an'io. Manomboka any amin'ny amin'ny 6 any, amin'ny 10 any zalahy teny parapaviny amin'ny 2 maraina ny fanateran'ny tany eo. Dia amin'ny etoandro izy tsy misy camion vezivezy manatitra tany mihitsy eo fa amin'ny alina ihany. Le tsisy etoriana amin'ny alina tena manjeraka be amin'le feon'le camion. Jitika be ny camion dia tsy matory mihitsy amin'ny alina parain'ny andro izy mitoana foana. Ny tompon'le tany aloha tsy fantatro mihitsy fa zareo le manototra ny tena mahatonga an'le canal tototra. Sady voatototra le canal dia mahatonga ny tsaboana. Ireny fotoana tro zany ny tany amin'ny andro hariva sady tsisy atoriana satria tsisy lalana tokony manotonototra ndreny. Tsy mahazo lalana ndray fa manotonototra fotsiny. Ho an'ity eto Ankazimanga ity, toerana mitrokan'ny rano rehefa fotoam-pahavaratra izany hoe zone tampon miaraka amin'ny be tsy mitatatra ary fananam-panjakana ny tany araka ny fanadihadiana natao. Ny eo anivon'ny commune no manome fahazavana-dalana mahakasika izany, andraikitra hafa kosa ny any fokotany. Remblayage sy ny famefenany tamboho dia mazava ho azy fa tsy manana fahefana ny fokotany amin'ny hoe famezana lalana anao zavatra lehibe salamreny fa andraikitry ny fivondronana ny mikasika momba an'ireny. Ny eny anivon'ny commune nefa mizingizina fa tsy mbola misokatra ny fanomezan-dalana anototra tany eto Antananarivo. Amin'izao fotoam-pahavaratra izao dia voarara ny rambole nisy zany notina voakan'ny secrétairen'ny présidence mikasika ny fampiatonan'ny fahazon-dalana manao rambole ary miteny ianao hoe fahavaratra ary indrindraindrindra nisy lafin'ny ara-teknika koa tsy tokony hanaovana rambole manomboka ny novambra ka hatramin'ny avril zany eo amin'ny fotoam-pahavaratra. Mena ambanin'ny mena sa resaka kopaka isasahana mijery fotsiny ny ministeran'ny fanajarinan'ny tany sy ny commune raha vao mirotsaka ny alina raikitra ny fanotofana ny lemaka Antananarivo ary manao izany ankalalahana ireo mpanambola mampiasa fiarabe isan-karazany. Dia iny vaovao iny koa no amaranana izao fampahalalam-baovao izao. Ajanonona fa misy vaovao rampitso amin'ny valora taka izao. Ankasitrany ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.